like an'zany mafoana am'izay le fieritseretana hoe za olona zay ny olona fa nividy trano any Dubai, za la zay ny olona fa nividy trano any La Réunion, za la zay ny olona fa nividy trano any Maurice. Raha honnête izy de manaiky tonga de manaiky an'izay anina zay de raha mahita eo le izy satria misy nge olona ambony eto amin'ny fitondrana rehefa tratra le gendarme materiana ala mahitsy de ozy izy hoe aiza ve anao ve ozy izy capitaine de avidy golf fa de avidy an'izao nefa lay rangaha ankehitriny de manana zavatra maro nefa efa retirety zay zavatra zany mila jerevana zany zavatra zany ka eo zany le olana amitsika tsy ny fa miady amin'ny kolokolo ny problème fa ny fomba entina miady amin'ny kolokolo mihitsy no mbola tsy mety eto amitsika satria zay tenentsika zay hoe iza moa ny olona afaka hitory ny mpanao kolokolo ahoana moa ny fomba anananao ataontsika hoe proof ary izany no mahatonga ny olona rehetrarehetra ataontsika hoe any amin'ny faritsatsimo misy le mpangalatrombo sy ny karazany reny de hoe tsy samby joro le fokon'olona rehefa tory satria criminel mako le fitsarana le mpangalatrombo de rehefa tsaraina de tsisy mijoro le fokon'olona tsisy mijoro vavolombelona satria maninona satria ilay kolokolo eo fatany fa mahatoa le olona nangalatrombo sy ny anna rehetrarehetra manana fiarahamonina am'izay de tsy maintsy ando vola izy anefa vola ao izy matoa izy tavaverina any amin'ny tanàna misy anazy ary nefa ny fantatry ny fokon'olona tsara fa tsy manao ininina ary anao tsy manao eloko anao tsy mitoroka olona anao sarotra be misy elona ny protection anao amin'ny resaka sécurité na ianao io nge teneniko anao tsy en sécurité anao mandeha mody raha amin'ny folo alina anao mirava miasa eto e tsy en sécurité anao anefany anao nitsangana vavolombelona nitoroko olona ray mpangalatromby vao mainka anao amin'ny dimy de efa tsy en sécurité de izay zavatra zay mahatonga anao tsisy mitsangana vavolombelona aloha de hoe omenao tsiny ny fokon'olona koa ohatra fa tsisy samy mitsangana vavolombelona aiza ny protection ny témoin tsy misy an'izany eto amitsika satria na ny protection ny olona citoyen za tsisy eto de mazava ho azy zany mandeha ho azy hoe tsy zany tsy azonao eritreretina mihitsy hoe isy an'izany zavatra zany hoe fijoroana vavolombelona fitoroana an'izao hoe sy ny anna rehetrarehetra zany fa io zany tena misy le fomba entsika miady amin'ilay kolokolo mihitsy no tsy mety eto Madagasikara satria ny fitondra ihany no mametraka ny lalàna mife azy misa dimy ireo rafitra miady amin'ny kolokolo eto Madagasikara samy manany fomba hoentiny adina amin'ny kolokolo ny ao ny hoe miady amin'ny hoe fahazona reny amin'ny tsy ara-drariny eo ny hoe mitoroka le trangana kolokolo eo ny hoe miady amin'ny famotsim-bola tao anatina taona maro izy ireo fa nisy ny folo taona ny joroana 20 taona fa mbola zao aloha ny trangana kolokolo raha ny antotanisana avoaka ny transparence internationale de any amin'ny laharana fa 770 am'zato any Madagasikara am'izay ady amin'ny kolokolo zay inona zany no tokony anapina sa hoe inona ny fantsina tokony atao am'ireo rafitra miady amin'ny kolokolo eto Madagasikara zao tena marina ny fisindreo rafitra ireo de conditionnalité ny atao hoe mpamatsy vola satria ny mpamatsy vola mieritreritra fa hoe rehefa atsangany zao dia ho iena le fanangonam-bola le fahaverezany vola any amin'ny famatsim-bola ataony zany resaka détournement am'ireny budget am'ireny financement reny zany nge ny eritreretiny reny rehetrarehetra reny zany raha ny tena marina raha tena te hiveriny tsika hoe teny hiady amin'ny kolokolo marina de tsotra kely tsy atao dimy na efatra ohatran'io ny responsable satria anao ke zao raha mahita kolokolo anao mity ihany iza ny responsable tsy anay io fa arian'ny avoir illicite ny responsable any hoe tsy anay fa mbola mila mibianko io tsy anay fa mila an'izao io satria afaka mifanilika ary zareo rehefa be loatra ohatran'io izy ny dikan'izany ny fandehan'io de fatsiny hoe foanana tanteraka io foanana tanteraka ohatran'izany koa nanoty cour constitutionnel reny alefa ao anatin'ny rafitry ny fitsarana haute cour de justice ny haute cour de justice plutôt alefa ao anatin'ny rafitry ny fitsarana de fitsarana mitovy tsisy samihafa tsisy mitanila zany tsisy samihafa tsisy hoe nivoana fitsarana hoe rehefa iliny manao eloka de tsy maintsy ity haute cour de justice ty no mitsara azy rehefa meloka de meloka fitsarana tokana no mitsara azy lalàna tokana ny hitsarana de izay am'izay fotoan'izay zany tokana ny responsable rehefa tsy manao ny asany izay no izy zay tokana ny afaka manome baiko amin'ny fadidy fampisamborany sy ny ana rehetrarehetra zany hoe miverina amin'ny rafi-pitsarana malagasy tokana isika de foanana daholo reo ana rehetrarehetra reo fa azonao atao zany branche kely ao anatin'ny fitsarana am'izay izy
hoe spesialy ohatrany hoe ady madio criminel ohatra zany de afaka ataony zany izy fa ny tena mitazona azy zany de ny fitsarana tokana ihany am'izay fotoan'zay tsisy mifanilika andraikitra ohatran'io zany amin'io zavatra io ary tsisy mifampiandry ohatran'io zany ny avoara illicite zany raha ny tena mizy de tokony lalàna toka de mipetraka fotsiny tsotra zao hoe tsy mila mpitory tsy mila ininona tsy mila ininona oa de ohatra zany oa ny olona avy nitondra fanjakana rehetrarehetra tokony d'office ny ankety aminy de hita hoe aiza mifananany tsy niana rehetrarehetra ary reny nge tokony manao engagement ny front de libération nationale zao amin'ny constitution amin'ny ataontsika projet de société nomaniny niaraka am'ireo mpiara-mombinantoka aminy de hoe ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra tsy manana an'izany droit anana compte any ivelany zany en devise tsy misy manana droit an'izany ary 5 ans après ny alany eo amin'ny toerana izy zay izy vao manana droit mandeha mipetraka ny ivelany dikan'izay zany rehefa mipetraka zay zavatra zay dia mazava ho azy fa kely ny fanodikondronam-bola teny raha miteny izy hoe zay kosa fesany ka ianao nge ministra tsy ahita volany ivelany zany FMG framangazo ny ipenanao ahoana ianao ny heritreritra fa andeha hanana vola euro tokony mijanona eto anao eto Madagasikara ihany anao volanao mandritra maministra sy mahafolo-pirenenanao na maha-prime ministre anao satria ny vola nakaramana anao ny vola hiditra aminao de io ataontsika eo framangazotsika ihany aloha de io ny tokony hoanitsika eto zany de tokony zay koa ny ekenao zay fa tsy hoe rehefa ianao am'izay de anana compte en euro compte en devise sy ny ana rehetrarehetra ary ihany ngeny ny tena ametrahan'ireo ny volany sy ny reny fa tsy eto zany zany no manahirany eto amitsika tokony zany izany zavatra zany tokony hipetraka ara-dalàna zany tokony asan'ny député fa ny député ranga tsy manao an'izany eto misy an'le hoe haute cour de justice eo amin'ny anteny miram-pirenena rafitra misy foana izy io mandritra fotoam-piasana solom-bavim-bahoaka mandritra 10 taona fa tsy mihetsika izy io ary azo lazaina hoe sakana ny am'le hoe enamaso sarotra le hoe hifanenjika ihany koa satria hoe mbola eo am'le toerana manenjika ny ministra teo aloha sasany efa tsy eto Madagasikara tsony manana dossier zay le nresanao teo fa reo zavatra reo azo lazaina feo mbany fehin'ny ministeran'ny fitsarana de miaraka am'izay eo mitondra sarotra am'le hoe anenjika ny namany fahitanao an'izay sao de tokony ho afindra rafitra fa mihitsy le ministeran'ny fitsarana zany raha te hoe anafoana zay resaka kolokolo tsy maty manoto eto amin'ny firenena zay ny tena marina nge ny fitsarana de tokony fahefana mitokana mihitsy ary tsy tokony anana fahefana manindry ny fahefam-pitsarana ny ataontsika hoe exécutif ny mpanatanteraka ny mpanao lalàna koa tsy tokony anana trindry amin'ny fahefam-pitsarana mihitsy ary ny fahefam-pitsarana de tsy tokony anana fitalaona amin'ny exécutif satria ny atsika ny fitsarana de mitalao vola sy tombontso manokana any amin'ny exécutif de normal be zany raha ny exécutif afaka mibaiko azy sy manindry azy amin'ny fomba rehetrarehetra zany ihany angeny mahatonga an'io io tena kolokolo daholo zany resaka an'izany io na io resantsika io misy ministra taloha de ohatrany hoe tokony enjehana sy ny karazany de tsy mamoaka ny eo amin'ny anteny miram-pirenena satria zao nge fatany am'le dossier an'le olona fa ilay zavatra ataony amin'ny fotoany hitondrany mihitsy io no ataony olo io anenjehana azy de izy zany tonga de kibo mitsara teny eo ohatry karaha enjehantsika am'ty le rikitsika koa zany enjehana am'ty rehefa avy eo zay ny teneniko anao tsy fahatahorana fa fiarovatena no mahatonga an'io hoe mbola mieritreritra ny toy ny fahefana ao aminy izy no mahatonga azy tsy mifanenjika io ary io de tonga amin'ny fitenenana aza atao aman'olona rehefa tsy tianao atao aminao de zay le jerena eo zay satria fatantsara ny zavatra ataony ary fatantsara ny zavatra anenjehana n'lay olona eo aloha eo de izay zavatra zay zany miteny aminao fa nanenjehana ny Flora Valomanana ankehitriny efa ny dépassé ny Andradrina Rajoelina ny zava-bitany amin'ny tokony anenjehana azy de mazava ho azy zany fa zany zavatra zany miverina ao an-tsainy zareo zany rehefa avy hoe itsika nanenjika n'ity olona ty tam'ty zavatra ty namotika ny fananan'olona tsika tam'ty resaky ty mety hiantra amitsika io noho izany andao tazomitsika hatramin'ny farany fahefana de zay no mahatonga an'io resaka fa raha ny tena marina ny fahefana fitsarana de tokony mitokana mihitsy ny fahefam-pitsarana fa ny ny resaka fizaram-pahefana zany na ataontsika io séparation de pouvoir io hoe pouvoir judiciaire pouvoir législatif pouvoir exécutif io tsy ampy io ary eran-tany io tsy ampy satria ilay rafitra
tokony anara-maso tsy misy tsisy mametraka an'izany pouvoir zany tsy ampy zany no fametrahana an'ireo fotsiny telo ny pouvoir de zarainy zay le ihany siansa afaka mivoatra dikan'izany zany afaka mivoatra ny zavatra rehetrarehetra hoe andaotsika raha-metraka carte pouvoir raha ohatra ka tena misy ny tokony fandaminana le izy misy ny exécutif misy ny fitsarana misy ny législatif fa misy koa ny pouvoir de contrôle zany zay manara-maso andreo rehetrarehetra reo satria fatarintsika tsara fa raha fitondrana nanomboka tamin'ny andro ny Philibert Tsiranana ny makaty no isaitsika ny tomobile ny vidin'ny fanjakana sy ny tomobile azo ny fanjakana de ho isaitsika ny tomobile anana ny fanjakana am'izao de ho gagitsika fa tena tapotra be ny tapotra very satria maninona lay fanaraha-maso zay zany no tsy mipetraka tsara zany eto amin'ny tany sy fanjakana tsy napetraka ho pouvoir le izy fa eo ambany fifiezan'ny pouvoir exécutif de mazava ho azy zany fa tsy afaka mandeha lavitra zany ny inspection d'état na ny contrôle financier ambany ny exécutif zany de mazava ho azy zany fa tsy afaka mandeha lavitra mihoatra ny baiko omeny ny chef d'exécutif ihany eny tamin'ny herinandro lasa iny moa nisy ny fanatrehana mivantana fametra-panontaniana nataon'ireo solombavambahoaka tamin'ny mpanatanteraka amin'izao fotoan'izao eny amin'ny anteny-merandolona indray ny mpanatanteraka sy ireo olona mifanazava mifametra-panontaniana manoloana ny zava-misy ainan'izao fahitany avy amin'ny FLN le hoe 4 minitra fanontaniana napetraka ireo solombavambahoaka tena hoe navita namelabelatra an'izay tondra le hitahitam-bahoaka tokoa ve le solombavambahoaka vitsy anisa tena nitondra n'le hitahitam-bahoaka fa ny maro anisa ny saotra ny tehaka fahitanao an'izay ny tena marina nge misy resaka fanambanina misy le izy solombavambahoaka zany hoe ilay vahoaka zany no andeha ho eritreretintsika miteny amin'io fotoana io 4 minitra ilay vahoaka ny fidy an'ilay filohan'ny repoblika ilay vahoaka mame an'ilay fahefana fa lay olona no tendreny lay nomena fahefana teny adiny 4 tena zavatra tsy tena fanambanina zany amiko raha eo amin'ny resaka politika zany de fanambanina tsara fa tsisy fotony lay fionana teny amin'ny fionan'ny gouvernement sy ny député io tsara fa tsisy fotony satria maninona tsara le izy ilaina le izy tokony misy an'izay tokoa fa le fototra hitoeran'le izy tsisy fotony le izy satria fataro tsara fa na tsy resaka fotsiny tsika aza fa tsy ny lalàna dia ny filoham-pirenena ihany no responsable ny fidin'ny vahoaka eo anatreny ary ny député maro anisa de manaraka ny baiko ny filoham-pirenena satria izy no vovonana lay hoe iandry ny Irina Rajoelina isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina zany hoe le miaraka amin'ny Andry Rajoelina de ny baiko ny Andry Rajoelina ihany tsy maintsy arahany lay député na hitatatata ao amin'ny député ao ranao mandritra ny maraina parivon'ny andro ny olona miaraka amin'ny Andry Rajoelina de ny fanapahan-kevitra Andry Rajoelina no raisiny tsy ny fanazavana Andriamato Gasikara na Andriamato reto député ny timma rehetrarehetra reto député feno sy ny karaza tsy ireny mihitsy akory no hen'olona député izy rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina eo tsy mihaino an'ireny mihitsy izy fa mamerindesona izy mitadidy hoe inona no ny tenin'ny Andry Rajoelina amintsika de iny ihany ny azy satria raha tsy zany ny takalony Christine Razanamaso izy miala amin'ny toerany dikan'izany zany tsisy fotony zany le fandehanany eo de vao mainka fa akarinao ve prime ministre zay prime ministre manatanteraka ny asan'ny filoham-pirenena fa député nge natao hanara-maso ny asan'ny prime ministre zany hoe ny asan'ny prime ministre io de zay asa nampanaovy ny filoham-pirenena azy no arahany maso satria ny prime ministre tsy afaka manao zay zavatra tsy nampanao député tsy afaka mampanao zavatra amin'ny prime ministre zany na miresaka amin'ny prime ministre ary ianao hoe amboary ny lalana any aminay tsy anjarany zany ny baiko ny filoham-pirenena ny teny arany hoe amboary RN 13 de lasa izy manamboatra ny RN 13 fa tsy amiteny ny député anankiray amboary ny lalana any aminay de andehanao n'iny zay baiko ny prime ministre ihany da dikan'izany redyredy zany le resahany député rehetrarehetra hoe ataovy zao ananovy zao raha manana problème anao miresaha filohan'ny repoblika fa filohan'ny repoblika ny afaka mibaiko azy satria zay ny lalàna zay ny nametrahana azy le lalam-panorenantsika mametraka an'izay tsy afaka mivona amin'izay manao usurpation azy raha mihoatra zay dikan'izany zany zay mahatonga ako miteny hoe tsara fa tsisy fotony le izy satria raha amin'ny lafiny démocratie de tsara le izy hoe tokony isy tokoa zay fa raha ny fototra orenan'le izy tena tsy eo mahitsiny de eo zany ianao raha mijery an'le ady hevitra eo
za mampanoatra izahay FLN de nitaky mihitsy hoe tokony tsy izy zany fionany député sy ny ministre zany tokony tsy asina zany ho anay na le interpellation na le face à face satria manino mamesehatra n'lay député mpiaro ny fitondrana hanabarabara andeha amin'ny olona rehetrarehetra hoe mahavita zavatra io fitondrana io zay fotsiny nge nitanao e ary fataro tsara fa raha ohatra ka 5 page no tatitra ataon'ny prime ministre de asa vitany nanomboka tamin'ny 2018 nakaty no nataony 35 page io sy kely de kely ny olana nge de zao e misy asa tokony atao amin'ny firenena zay tsy vita ny gouvernementa mihitsy fa tsy manao izy raha tokony anao ohatry ny olona manao devoir izy fa diso mibetsaka ohatr'izay le ataon'le izy tsy zay le tenenina am'le izy ka raha ohatra izy a tena hoe honnête izy a de nataony par année hoe tamy taona zao ny vita tam'zao ny vita de tsy ny zavatra vitany tamy 2019 tamy 2020 no tany sainy eo fa lasa milaza fa hoe mahavita zavatra le fitondrana anefany tena kely de kely satria raha kotinao zany le lalana pave lazainy fa vita rehetrarehetra zao de iverenanao le tenin'ny filopirenena hoe ampiasana entreprise folo de kotinao ny entreprise anankiray mampiasa olona 50 de zara raha mahatafapetraka pave anakefatra isan'andro ny mpiasa anankiray tao anatin'zay 7 taona zay ny hoe solombavambahoaka maro anisy nandeha ny resabe teny tamin'ity session ty hoe motion de censure resaky ny session de misy an'izay foana tany amin'ny 2024 tany moa nefa nisy mihitsy ny fanangonan-tsony fahitanao an'le solombavambahoaka zany ao anatin'ny fitondrana mivoy an'ilay izy raha ny feo mandeha teny amin'ny anteny mairapirenena teny le motion de censure sao de fitadiavam-bola ve zany raha fahitany FLN fotsiny fitadiavana tombotso manokana zavatra zay raha misy ny fanalana ny prime ministre ngeny tena marina de tena marina hoa tena koana hoe raha ny lalam-pandroenatsika zany ny resana de saritsariny fotsiny reo fa ny floan'ny republika ihany no tompo teny farany amin'ny fialan'ny prime ministre ka raha asorinao ao amin'ny anteny mairapirenena ary le prime ministre de raha pitso tendren'ilay filopirenena indray tsisy lalàna manakana an'izany eny tsisy lalàna manakana an'izany ndikan'izany zany ny floan'ny republika ihany no tompo teny farany amin'io indrindra fa ireto député solombavamboaka miaraka amin'ny izy rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina reo de Andry Rajoelina ihany ny tompo teny farany fa ilay antony tena fanaovana an'io de zao fahitana azy de itsika ny resaka foana misy resaka malety sarotra ho any ny mijoro vavolombelona amina kolokolo zany sarotra zany miresaka malety fa ireo ministre zay mitana ny toerany mafy ireo ny tena voarebireby nyreo solombavambahoaka reo amin'io resaka motion de censure zalana aloha zay azambanana aloha zay fa ty aloha mbanina kely de zay zany le izy fa raha ny tena marina tsy resaka tiana ateza fotsiny io fa raha mijery fotsiny ianao nitatitra nataon'ny solombavambahoaka rehetrarehetra teo de tsy nisy zany solombavambahoaka na iray azy hoe nilaza fa mandry ampiadanana ny vahoaka malagasy hoe mandry ampiadanana ny vahoaka malagasy ndikan'izany tsy mandry ampiadanana ny vahoaka tantaninao Andriamatoa prime ministre Andriamatoa filohan'ny republika mieritsereta mba ny fomba andehanana am'izay zavatra zay miamanahirana ny mieno an'reto mpitondra fanjakana BDP reto zay milazany hoe tsy mahantra ny malagasy ny fahantrana nge misy BDP misy ny farahidiny misy ny tsy velokomany misy mitrongo voaomany PDB mihitsy ka aza le olona le 5 metseny amin'ny grande surface no eritseretinareo fa mbola tsy mampahanitra ny gasy fa ny gasy efa mahanitra midikany eo mahanitra mako de hoe rehefa tsy afaka manao ny fahafahan'ny mpanan-karena ianao de mahanitra na manana tomobile ary ianao manana trano anao kanefa ny ianao tsy afaka mividy gazoalina ntsony isan'andro de efa mahanitra ianao zay satria ny mpanan-karena mbola afaka mitondra ny tomobile isan'andro de efa klasy ena ty anisan'ny mahanitra ianao le fahantrana zany ao aminao fa eo am'izay fotsiny hoe le fahantranan'le olona fotsiny mbola tsy tongany am'le hoe mitrongo voaomana izy mbola tsy tongany am'le hoe tsy velokomana izy
de zay zavatra zay zany mety mahatonga andreo olo reo miteny an'zany mbola manankareny malagasy. Nisy ny filan-kevitry ny ministra manokana ny tanterana ny sabotsy lasa teo a nandiniana ny volavolan-dalàna vaovao mifeny fitantanana ny kitapom-bola mpanjakana fanavozana lehibe io raha nitatitry ny filan-kevitry ny ministra manokana io ihany fa ahitana ho an'ireny zavatra ireny a le hoe afahana misitraka famatsim-bola fanohanana any ivelany a mbola feheziny olona any amin'ny resaka fitantanana vola mpanjakana mihitsy le fanjakana amin'izao fotoana zao 10 taona teo reny tsika fa ahitana ho an'izay. Mazava ho azy nge fa Madagasikara raha tena mampalahelo ny aide budgétaire atsika na hoe ny fanampiana ny vola avy any ivelany ny famatsim-bola avy any ivelany rehetrarehetra ny fanampian'ny olona na fampitrosana zany na inona na fanomezana zany avy any ivelany de mbola io no mitana ny toerana ngeda be mihitsy ao amin'ny vola ao ampiasaintsika ao anatin'ny taona ray na ao anatin'ilay budget zany resahantsika de mazava ho azy ny mpiantoka ny vola ny tompony teny farany na inona afaka miteny ianao zay tsy revesy mandidy zay souverain zay maleo tena afaka miteny an'izany ianao eo amin'ny fomba fitenenana fa eo amin'ny fomba fiasa de hitatsika zao fa dia tena mbola voabaiko ny mpamatsy vola avy any ivelany tsika satria raha nanazava ministry ny vola isaky ny fanazavana ataony de mifarana amin'ny hoe mbola miankina amin'ny fifanarahana na fifampiresana am'ireo mpiara-monina antoka amintsika izany rehetrarehetra zany ndikan'izany zany Madagasikara dia tsy manana an'izay zavatra hoe rehefa ianao nge rehefa mifanaraka amin'ny olona de lasa ambany be ny souveraineté anao de zay le problème atsika eto lasa ambany be mihitsy ny souveraineté atsika le fahafahatsika mihitsy no lasa ambany be ahoana moa ny fomba iresahanao ilzeparsa nefa ny téléphérique nomeny frantsay anao de zany tsy logika zany ianao mandeha mangatakany aminy mety téléphérique zay raiso bourse amy mpianatra zao tonga eto izy ilo velarino tapirosy patonga eny amin'ny ainy maingy eny amin'ny aéroport patonga any ambaravaranao tonga eto izy de zany zavatra avy de eritreretantsika hoe lasa ambany be mihitsy le souveraineté tsika itsika ihany no mahatonga an'io de izay zavatra zay zany raha resahantsika zany de ohatrany hoe karazany olona mirediredy any tsika ndraindray amin'io zavatra io ary na io budget resahantsika io ange budget resahantsika io nge tsy vitatsika rery foana io hatram'izay satria tsika zany tsy maintsy manontany hoe ohatrina moa volamena anao nareo anay am'ty taona ty ahafanay manao ny vinavinan'ny fandaninay satria fantatsika fa manodidididina 23-24% ny volan'ny budget ihany no vitatsika atao toerana de zay zavatra zay le mahatonga an'le izy de ry zareo any koa nge tena manahirana anazy de hoe na vola be takin'inona ary io tenen'ny Donald Trump na vola be takin'inona ary nomena an'ilay ministera jerevana hoe 4 milliards d'ariary anie ny vola omena ministera anankiray ohatra hoe ministry ny fahasalamana mba jereo anie 4 milliards d'ariary de nefa anao tonga any amin'ny hôpitaly na paracetamol ray raha tsy azonao lasa iza zany le vola 4 milliards d'ariary no azo ny ministera ny fampianarana nefany nankarama an'ilay mpampianatra frama raha tsy voalo nangomanagomin'ny mpianazanaka ao raha tsy misy fa ianao ihany miantoka azy sady miantoka ny zanaka ao miantoka ny fianarana ianao le fianarana amin'io sady mitritra mitete nakaiza zany le vola de zany miverina am'le corruption resahantsika teo ihany hoe tsisy potory de ohatrany mandeha ho azy fa zany nge ny zava-misy eto kotio hoe nandritra n'izay fotoana zay 2009 nakaty ny budget ny tantanany fitondram-panjakana tantanany andramatoa iandry nirina rajoelona kotio ane de kotio ny vidin'ireo zavatra tenenindreo fa vitany fa miteny aminao fa mety mavita folo ohatran'io izy raha ny tena izy zany anie ny olana le izy zany tena itsika zany tena eo am'le hoe fomba fitantanantsika le fanaraha-maso lay fantanina mihitsy tsy misy eto amitsika tsy misy lany le vola de lany fa tsisy hoe nakaiza marina de zany le problème ka raha anao an'io izy anao budget raha tsy le fomba fanaovana an'le budget ny fomba fametrahana ny vola ipetraka ao anatin'ny budget ny fomba handeha anatetarahana ny asa rehetrarehetra fa za miteny aminao fa nakely de kely ara ny budget io kanefa mandeha ampamarinana tsy ohatry zao Madagasikara ka ampiko na inona fombafomba entiny eo modernisation na débat discussion dolidolo ny atao eo fa
tsy mampiovininina satria lay fotom-pisainana fotom-pitantanana mipetraka teo aloha dia mijanona ihany de ozako hoe tsy ampiovininina io zany tsy ampiovininina io. Mazaka ny kolikoly tsy misy ny fangararana fitantanam-bolam-panjakana, tsy misy ny fahafahana ny hevitra, fahalalana iteny, fahalalana ara-politika. Risan'ny tsikery ireo nataon'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy Rajoy Narbampianina, anisy ny taratasy nisoratan'izy ireo alefany amin'ireo filoham-pirenena mikambana ato anatin'ny SADC amin'le hoe tsy tokony ho tanterahana eto Madagasikara ity fivorian'ny SADC ity amin'ny volana aogositra amin'ity taona ity zany. Tamin'ny fitondran'ny Marc Ravalomanana efa sakena indrainy hoe Madagasikara fa noho ny fanokana-panjakana de tsy nisy manahoana ny fahitan'ny FLN mendrika eny indray an'izany tokoa ve Madagasikara fivorian'ny SADC fa tsy ho hita le farany teo. Raha ny tena marina zany ho an'ny Front de Libération Nationale de tsy mendrika ny andray an'ireny fivoriany reny mihitsy na inona le fivoriana ka mbola hoe zavatra ohatran'ireny aloha i Madagasikara raha ny fahantrana mahazo ny vahoaka eto satria fataro tsara fa fandaniam-bola ireny ho an'ny firenena anefany ilay vahoaka malagasy zay mandray azy dia mbola tsy manana fahafahana zany hanao attraction amin'ireny zavatra ireny mba ho an'ny tombontsoana zany hoe le vahoaka malagasy mihitsy ny faible dia na de tokony isy fidiram-bola ho azy ary reny zavatra ireny de lasa vao mainka faty antoko ho azy ny fisian'ireny dikan'izany zany ho anay Front de Libération Nationale de ny fandaniam-bola ohatr'ireny aloha ny zavatra ohatr'ireny de tokony hajanona marina fa amin'ny apahany betsaka tsy volan'ny malagasy ny lanina amin'io fandraisana ny fivoriana io marina zany fa amin'io fotoana io koa de misy zavatra manery an'ilay fitondrana anao zavatra bebe kokoa noho io zany satria mety hoe kanefa anao le vahoaka marefo de tsy tavavoaka le izy. Ny faharoa raha ny toe-tsaina zany amin'ny resaka momban'ny SADC ny nay Front de Libération Nationale de tsotra hoe diso mametraka loatra ny communauté internationale ny rafitra rehetrarehetra ohatran'ireny ho zava-dehibe loatra tsika mihoatra amin'ny rafitra misy eto amintsika na ny rafitra fokon'olona na ny rafitra ray aman-dreny na tsy misy dikany amintsika fa rehefa zavatra ohatran'ireny everitsika fa tena ho zava-dehibe loatra de ahindrandrindratsika be loatra le izy anefa n'izao firy-taona nisy ny SADC de inona tamin'ny asan'ny SADC no tena mba nahazahoan'ny Madagasikara tombotsoa ho an'ny vahoaka zay zany ny resahana le hoe nametraka zavatra rafitra tsara ho an'ny fiarahamonina malagasy ilay vokatra fisian'ny SADC ny vokatra fiarahana aminy zany no tokony atao raha mivoaka ny bilan zany ka nahitana hoe misy tombotsoa ho an'ny malagasy marina nisy tombotsoa zany hoe satria efa elany SADC nisy de tokony efa nisy zany lay tombotsoa sitrahan'ny Madagasikara tam'le izy fa lasa zany ny atsika le ohatran'ireny lasa ohatran'ireny mieritreretina fa zay manakaikikaiky kokoa an'ireny de manana n'lay fitaovam-piadiana entina hiakaparena n'le pouvoir eto toerana de lasa ireny zany lasa ohatran'ny zavatra ohatran'izany anefa ny raha ny tena marina tsy zany mihitsy le izy lasa ohatran'ny mandeha mitalao amin'ny SADC tsika satria ny SADC lasa ohatran'ny interlocuteur ny Madagasikara indray amin'ny Union Européenne na ny Union Africaine na ny Nations Unies de eritreretina ho zava-dehibe satria rehefa misy problema de ireo no alefan'ireo organe reo de lasa ohatran'izany zany le fandraisantsika le organe reo de lasa tsana fa ho ana zany ny fivoriana ho ataon'ny SADC mihitsy tokony aloha tsy atao eto Madagasikara mihitsy ny aloha noho izay hoa miatsy mijery an'izany hoe satria miteny an'izao ny filoham-pirenena zao na zao na zao fa lay fahantrana lay firenena mihitsy no mbola tsy afaka andray an'izany raha ny fahantrana misy eto zao itsika tokony miopana amina zavatra tena mahasoa ny vahoaka aloha ny firenena niza mitondreo raha pitsara afaka pitso nge ialo hoe Andry Rajoelina izy filoham-pirenena hafa fa même refrain raha ohatra ka tsy mijery tsika de n'izao hoe tokony iopana aloha tsika amin'ny tena maharary ny vahoaka ahafahatsika zany miala am'izao fampantrana lalina zao politika misy ny antsoa foana ataony any amin'ny fanoherana le hoe fitambaran-kery fanambaran-kery nanao an'izany daholo ngamba ny mpitondra ny mpanohitra
tonga amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao ny hitantsika angamba ny RMDM manao antso foana am'le hoe fanohanana fa rehefa tonga amin'izay le hoe vondrona tsy hitakory le zavatra atao fa lasa ohatry ny miady atrandray le fanoherana fa hitan'ny FLN tsy mampahomby le tolo ny mpanohitra amin'izao fotoana zao satria mampiny zany tena ohatrany hoe tsy mahomby le izy satria ny fieritreretanazy no mahatonga ny tsy mahomby mova le olona tena mijanona am'le hoe opposition fanoherana zany hoe filazana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zay fa ny olana makony na milaza ny tsy mety azy ianao eto amin'ny firenena lay fitondrana tena be marenina tsy mihaino tsy miraharatsy ninninona teneninao de manahirana be mihitsy fa manoatra noho ny renyle soavarina sy na tapomaso reny mihitsy ny lohany ihany zay zany ny tena olana de lasa mivoana le mpanohitra de lasa mivoana le izy any de lasa mivoana makany amin'ny tena hoe contre an'le pouvoir zany lasa opposition tso fa lasa parti contre de pouvoir ary zareo de tena tia akapare an'le aka lay fahefana mihitsy hanaisotra an'le fahefana eo ampelatana n'lay mpitondra mihitsiny de nefa ny any tsy mampety azy hatramin'ny androany de zao ny milaza ireo rehetrarehetra de samy mitanisa fotsiny ny fahasahiranam-bahoaka mitanisa fotsiny ny fahavoazan'ny vahoaka mitanisa fotsiny tsy mety miantra amin'ny vahoaka fa rehefa mitanisa an'izany any amin'ny vahoaka ianao de ozy izy ny vahoaka hoe zany anie ny iainanay ile vahoaka mihitsy no miteny aminao hoe zany anie ny iainanay hay ve mba tsapanareo fa zany ny iainanay fa iny anao ataonareo le vahoaka ndray nefa le mpanohitra ireo mieritreritra fa ile vahoaka no hitroatra andeha lampy azy hitaky an'le izy le vahoaka mieritreritra fa ireto mpanohitra reto no andeha hanaisotra an'io hitondra fanavotana ka raha ny vahoaka ny andrasanao ny vahoaka miaina amin'ny tsy fahamarinana miaina amin'ny tsy fandripahalemana miaina amin'ny tsy fahampitsakafo tsy fisin'ny karama tsy fisin'ny asa rehetrarehetra io mahafantatra ny zavatra miandry azy mahavo azy izy fa tsy afa manoatra intsony izy de ianao zany no eritreretiny fa ianteherana de anjaranao no tokony mametraka n'lay atao hoe stratégie politika atongavanao am'zany fa tsisy an'zany mahitsy eo amin'ny fanoherana hatramin'ny androany Andriamato raha miara-manana Jean-Pierre na iada tapilasady ny fotoanantsika nafahana resaka tamin'ity androany ity inona no azonao am'ty nandreo voalaza teo ny resaka mahakasika ny fahafahana fahalalana iteny sika ny resaka ady amin'ny kolikoly ny resaka ny politika ao amin'ny anteny meram-pirenena ny parlementaire sy ny mpanatanteraka ary ihany koa ny politika ny fanoherana ataoko banky tokana ny filaza azy tsisy zavatra mandeha araka ny tokony izy eto amin'ny tany sy ny fanjakana i Madagasikara de matoy ianao napetraka Andriamanitra teto Madagasikara de taninao ty eto ny iainanao eto no ahafahanao manjaka na ame tany ianao no Andriamanitra zany ianao no andrasan'Andriamanitra ikolokolo sy ikarakara ny taninao io fa tsy ny olona ny ivelany noho zany mila ianao zany ianao le malagasy teraka teto no mila zany mahatsapatsara fa tsy misy afaka hanavitra anao afa-tsy anao malagasy any tsy misy afaka tokony hiary reo arena rehetrarehetra navelan'Andriamanitra reo ho anao aza vela hiarin'ny olona satria harembe reo olona avy any velany mieritreritra de aka ny arenao eto hampanakarena azy fa maninona ny tsy tsika no maka ny arentsika hampanakarena antsika maninona ny tsy tsika no mirahina andeha hampandroso ny firenentsika tsy ilaina fiandrasan'olona avy any velany zany vahiny ny olona tonga eto vahiny fa tsy tompotany ianao zany malagasy no tokony joro amahanao any Madagasikara fa raha tsy zany de tsisy zavabanina eto tsy reo olombitsy mpanohitra reo tsy reo olombitsy mitondra fanjakany reo tsy reo olombitsy manao politika reo tsy hoy zay olombitsy miseho manana vavabe reo akory no atafitany ty Madagasikara ty fa tsy maintsy ny vahoaka malagasy rehetrarehetra no tokony tonga saina am'izay hoe atsika rangaty tany ty andaotsika hijoro ahoana ny fomba handaminatsika zay ahafahantsika miala am'izao fampahantrana antsika zao fa ampy ny malagasy rehetra ny arena misy eto Madagasikara ary tsy lany lanina ary tsy ho lany lanina de manao veloma finaritra ny mpanaraka ny fandarana de manao veloma finaritra anareo de misaotra tamin'ny fanasana